Atao indray ve nareo rehetrarehetra zanaka gasikara? Ela zay tsy nitondra teto amin'ny micro teto lahatsinay zareo somary serakirana ako dia zay nampatonga anahy ankoatrany hoe mbola tsy miverina teto fa zao hoe verina indray ako aloha ka tasika araka aminareo eto. Inandray no tianareo jerena androany? Tsy maintsy mba mahay vava kely indray aloha e. Fa le manodidina no tena mahagaga hoe maninona le olona rehetrarehetra no mahay vava. Tsy izaho aloha. Eny eo ihany zahako le mahay vava satria isaky mitantasika aminareo eo. Jerinareo ange raha ohatra eny am-piarahamonina eny alaina ohatra hoe misy vehivavy matavy eny am-piarahamonina dia ozy izy le olona lesy. Fa nareo zany ve voky loatra sa tendan-kanina e? Dia mahagaga hoe na tendan-kanina izy na voky loatra izy dia tsy hitako izay blème an'ilay olona hafa fa raha matavy ary izy dia efa izay ary ho vatany. Tsy hitako hoe inona mampatonga ilay olona sasany tonga dia midikiditra amin'ny fiainan'ny olona. Dia alaina indray raha ohatra ka hoe mahita olona anankiray mahia kely indray ilay mpiara-monina hafa dia inona indray hozy ry zareo? Tena nareo kosa rangahy tena tsy mihinan-kanina sa mety hoe marary ohatra? Dia na marary izy na tsy mihinan-kanina izy na ohatra hoe zakany rivotra izy tsy hitako izay olana amin'izany fa efa izay ny vatany dia efa iny izany dia tokony hifaliana sy tokony hifanenjehana izany fa tsy hoe ilay olona midikiditra amin'ny tsy tokony hidirana. Dia jerena indray anga ilay resaky ny mpiara-monina eny ambadika eny raha ohatra ka sendra mahita bandy tsy hanasa ohatra. Voalohany indrindra aloha ny lisany ry bandy raha tena lehilahy lisany dia ny asany voalohany indrindra fototry ny hoavin'ny lahy fa tsy ilay mitaingo tamboho eraky ny tampon-tanety. Tsy bandy elahy izany, tsy lehilahy elahy raha ohatra variana mandany andro eny amin'ny tampon-tanety mitaingo tamboho. Ndana mitady asa raha hoe lehilahy manan-kambo. Dia mahagaga aloha fa ny olona rehetrarehetra dia tsy maintsy mitsikera indray raha ohatra ka tsy hanasa elahy e. Elahy kosa bandy tsy hanasa ko aiza elahy nitsotsikerain'ny kily, normal be izany lesy e. Dia mitsikera daholo ny kily hoe ary elahy toa ohatran'ny tsy hanasa mihitsy Raha ohatra moa ka hoe sendra narary tampoka indray iny aloha tsy hifanomezan-tsiny e. Raha sendra narary ohatra na hoe sendra tsy fahafahamanoatra ka hoe tsy hanasa tampoka dia tsy hifanomezan-tsiny izy fa efa izay izany. Manetsa be mbola ho afa izy ilay fitenenana dia tsy maintsy miatrika amin'ny zava-misy eo. Raha ho an'ny vehivavy moa ka hoe tsy hanasa dia indray azo lazaina hoe ny vehivavy ange amin'ny mahafanaka-mahalem'ny vehivavy tsy maintsy hoe somary eo ihany ilay tsy fehezana kely tsindraindray. Fa ny lehilahy voalohany indrindra dia tsy maintsy manana asa. Dia inona indray ny tsikeran'ny olona sasany ilay hoe tsy hisipa ilay célibataire. Ianao izany efa olona be taona be atao efa hoe 30 taona na 40 taona dia hozy indray ilay fiarahamonina. Fa nareo ve mbola tsy mitady sipa ihany e? Fa maninona tsy maka vady ihany e? Dia tsy haiko ilay olona hoe inona no mahatonga ilay olona nahaka vady izy na tsy haka vady dia hoe angaha ilay olona andeha hiditra hanambady anahy sy hilely vodiny. Raha manakambo ilay olona dia mijery fotsiny mitso-drano an'ilay olona iny hoe sy tso-drano anao rangahy izay fa na hoe lanao aingana tsy maintsy mahita vady milay ho anao ianao Tsy tokony izay hoe lazain'ilay olona fa tsy tonga dia mitsikera be taraiky eo anie nareo na taraiky izy na lasa aloha fa angaha misy lera ilay manambady ry zareo. Neny ny gasy ny tonga dia maimay be daholo mandeha hanambady daholo ny gasy. Rehefa tonga ao avy eo miteraka zaza anankiray dia eo vao tonga izany hoe ilay tena nila nahavita fianarana ihany marina fa ohatran'ny tsy mety ilay manambady tsisy asa. Ho jerentsika indray ilay tsikeran'ny olona rehefa en couple. Raha ohatra aloha ka hoe mbola sipa ilay samy célibataire ilay hoe mbola mpianatra sy ny rehetrarehetra ireny dia na en couple ary tsy maninona e. Saingy ilay tsikeran'ny vahoaka indray manala baraka be indrindra ilayntsika ohatra fotsiny hoe ato amin'ny Facebook. Raha vao en couple ny sipa anankiroa dia inona ny commentaire? Ilainareo rangahy, revena ianareo hoe tena milay be nareo tso-drano anareo izay e. Raha ohatra indray nefa ka mpivady indray dia eo en couple dia hita mpiara-monina tsara kosa izy mitsamy mety kosa izy mitsamy tena mahafinaritra kosa rangahy ry zareo. Raha ohatra aloha ka zavatra hoe tsara ny lazain'ny mpiara-monina sy ny rehetrarehetra dia mba hoe mahafinaritra manome courage ny en couple rehetrarehetra e. Fa amin'ny ankapobeny tsy maintsy hoe misy foana ilay indro kely ozy ilay fitenenana tsy maintsy misy maningana ely devoly tsy maintsy manelingelina eo foana.
voalohany aloha mety le hoe tonga tampoka hoe le aiky sa manisy sira hoe tsy ampafiriny koa reto zany seo milay be fagana rererery complete ambonin'ny tany de io moa zany miankina amin'ny tsirairay ihany iny de efa faly ny couple de efa zay ny zava-dehibe fa tsy voatery iain'ny vao amin'ny mpiara-monina na ny social media na ny rehetrarehetra fa nareo mitsamy ihany hoe aza mihaino ny resaka alikan'ny olona rehetrarehetra de ahoana indray mivavan'le olona rehefa hoe manambady ianao vao manambady aloha ianao de milay rangahy rabaina rangahy nareo fa naharena tokantrano iny aloha tsy maninona fa ny olona avy eo amin'izay mampihomehy de hoe rô vita nanamboatra zazakely zay rangahy te ahita zazakely de na rô vita nanamboatra zazakely na hoe te ahita zazakely de tsy hitako izay blème le olombelona sy mpiara-monina ary fa rehefa ny mpivady ange rehefa tonga ao tokantrano de tsy maintsy matotra amin'izay lasa olon-dehibe tampoka mahalala ny mety sy ny tsy mety ao tokantrano noho izany tsy idiran'ny mpiara-monina sy ny rehetrarehetra etsy sy eroa ny lelalela sy ny tsikera de io aloha sakasakanareo mitsamy ihany hoe nareo roa ny mila fampiresaka voaloha fa tsy voatery iain'ny olona rehetrarehetra manodidina misy zavatra mampihomehy avy eo raha ohatra ka hoe manao térapie indray izy mitsamy miteraka telo leo fa dimy miaina ny eo tsy lehibe ny eo mipotsaka ny eo tsy lehibe ny eo mipotsaka de ry malagasy tsara ihany aloha le hoe milely manalazo mila anankiroa fa kosa mba manao zavatra kelikely tsaratsara mahafinaritra ny saina manintona ny hafa izay no tokony ataon'ny olombelona fa tsy manao lehibe tsy androfana fotsiny atao foana mifandona foana fa velomina amin'ny izany raha velona daholo aloha de tsisy olana izany teraka 5 enina folo roapolo nareo mivady ka hoe velona daholo tafita ny fianarana daholo ny zanakareo de reharehan'ny mpiara-monina reharehan'ny ray aman-dreny reharehan'ny fianakaviana ianareo mitsamy fa raha ohatra hoe vela le zazakely de tonga ny 10 taona de lasa mandeha miasa le zazakely avy eo mamelona ny tokantranonareo fa tsy velona de tadidio tsara fa ianareo ray aman-dreny mahasiny voaloha satria tsy inona mampijaly zanakareo sy mba anareo no avy ny zanakareo ireo zaza ireo ny tonga tandia ambonin'ny tany tsy sitrapony ankizy nareo ray aman-dreny no mila fafy voaloha ny tsikera ataon'ny olona sasany ihany koa indraindray ohatra hoe lasa somary natavy raha fotsy tao an-tokantrano ny efa nanambady lasa bolongany be de iny aloha zareo amin'ny ankapobeny ny vehivavy rehefa hoe bevoka de lasa miha-matavy tsy hoe tendan-kanina akory fa le zazakely ao anaty vatany iny mampangeza ny toe-batan'ny vehivavy nefa rehefa hoe teraka ny vehivavy misy ny sasany miverina normal ihany toe-bata moa misy indray ny sasany hoe mijanona amin'iny noho izany tsisy tokony hifanomezan-tsiny io fa efa zay ary ny toe-batan'ilay vehivavy raha ohatra mora matoka hoe te mba hoe anao gym na hoe te hanamboatra vatana de misy ny zavatra tokony atao mba mamerina ny vatana teo aloha raha toa ka hoe tsy miverina araka ny teo aloha tsony moa fa hoe ino ny toe-batany raha matoa de tsisy tokony hifanomezan-tsiny zany hoe mienina indray ny raha amin'izay hoe tena bolongany be rangahy ny vadinay tsisy tokony melomelona ny lahy zany fa matoa izy ny natavy namoaka an'ireo zazakely tao amin'ny vodiny tao tsy moramora akory fa elany mila tokony mampimamy korazin-draha fotsy de ahoana indray le bandy mamilava sady piloka ny mpifoka ny gogoka no mipampirafy le tia normal be kosa raha mitsikera ny fiarahamonina tsy raha rony kosa ange zany nefa voalohany de madama no mijaly ao an-tanàna tsikera daholo hoe le fa reo vily lava mba io ve raha fotsy koa moa amin'izay ny ao an-trano tonga de mivadavay zao ve tena vao miditra an-trano de taziny efa rehefa mivembena be hoe meohanina rangahy mampimempo sy mampalahelo le fiainan'ny malagasy fa nefa hoe zay moa zany zava-misy de fanjaran'ny tsirairay zareo mandinika mahaiza mifaly zay kely eo an-tanàna zay ny vahaolana zay fa misaotra betsaka anareo naraka izy hatramin'ny farany de aza adino miabone ny YouTube atsika aza adino ihany koa ny miabone ny page-tsika mbola betsaka ny video afaka hozaraina fa ny zavatra rehetrarehetra be dia be noho ny asa aman-draharaha dia tsy afaka mifantoka loatra fa tsy maintsy misy foana ny video hozaraina aminareo
misy ny challenge, midira ihany koa amin'ny Instagram mbola vitsivitsy anareo mpakafy fa tsy maninona, midira ihany koa ny amin'ny TikTok io ambany io ny anarako amin'ny TikTok dia afaka miditra ianareo dia mangasitraka anareo rehetra rehetra amin'ny manaraka indray.